fane atao vaksiny voalohany tsy mety na tsy vita. Amin'ny Sainte-Louise de Marillac entina mba monjersy mba nenana fanaovanao Vierge mbany entina jersy dia anentana veloma anaraka baka efatra ambin'ny taometro amin'ny Sainte-Louise de Marillac amin'ny radiofania. Isany encadreur nireo jersey ao amin'ny radiofantsiry na ohatra koa moa zany lalatsika anazy ity jersey ity moa zany na joueur porteur club dia natao izy ity zany hanomezana tombony sahaza ireo zanatsika tanora sy zaza sy tanora manelalelana ny fotoana ka hatramin'ny fotoana zany izy ity fampifanana azy ireo sahady amin'izay fivelarana ny tontolo asa fanaovan-gazety izay tsy ahafahan'izy ireo ihany koa mitondra hafatra amin'ireo zaza sy tanora namany ihany koa. Izy ity moa zany hoe misy resotena izay avy any amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary misy ihany koa resotena avy any amin'ny ministera ny serasera sy ny fivarotana amin'ny fanjakana izay tonga eto manatanteraka ity fampifanana ity izay ka nahitana an'ireo sotenareo ankizy miisa 17 moa zany no mandray anjara tanteraka ao tanaty izao fiofanana izao izay tanterana anao anatiny efatrandro ka efa nisy ireo roa hevitra maromaro izay efa nidinina tao anatin'izay roandro satria efa miditra amin'ny fahamohantsika izao dia tamary manokana zany dia misy ny fanadihadiana manokana mahakasika an'izany fampahafantarana manokana mahakasika an'izany hoe ny tontolo teny asa fanaovan-gazety izay anisy efa fizarana vondrona izarana isakony vondrona izy ireo nafahan'izy ireo namoaka ny hevitra tsirairay ary izay moa zany mainty namolahana azy ireo hoe ahafahan zareo mamoaka hevitra ho aintsy zareo manintona sy manentana ireo tanora namany izay moa zany. Fahadiova ilay isika tanora zany indrindra ny jersey madio no avantage azo aminazy salama manao modely hoan'ny hafa milamina ny saina leo fahanao zany madio miramirana avao ny saina en plus n'izay koa salama sy trasinareo tiako zakana am'izay zany leo ohatsy deo hoe sakafo sika na andro-pihira da mila manasatana am'izay mba sy trasinareo sady sy mba misy microbe. Ny voka-drasy azo aminazy rehefa ohatsy tena sy magnaraka an'izay mahaberotsika aretina mitombo zany ny microbe agnatin'ny vatanao no fahanao sy mahalala madio. Da ny lohahevitry faharoa am'izay fiarovana. Ny fiarovana zany ohatsy zao hoe amin'ny zaza arovantegna zany hoe zakany zaza igny ampahafantarana anazy ny zony fa anao kasipatany ny zony da amin'ny inconvénieny ito iharakeritreritry izy sy patany zany ny zony kazy arovan'olona anazy avao aralaotiny olona izy sy ohatsy zao hoe zon'ankizy ny misakafo ara-dalàna sy patany nefa zay dia raha fatany men'olona anazy avao zon'ankizy koa zao hoe indesina amin'ny dokotera no fa marary dia marary izy vidiana paracetamol avao sy vakian'ireo loha sy mba hoe indesina amin'ny tombo-pahasalamana. Da lohahevitry fahatelo am'izay mikasiky tontolo iaina ilaysika koa zany ny magnadio tontolo iaina sika da gn'avantage azo aminazy rivotra madio da magnaraky ampy sakafo finaritra ny maso no farivo sy maloto sy hila mihisy ny sainao en plus n'izay koa sy tokony hisy koa zany hoe manapatapaka ala regny tena fa sy misy gn'ala donc sisy rivotsy ahitana obstacle sy abony argument ao anatin'ny obstacle amin'ny fahasalamana zany dia ny ahitana fiasana ranoko zany anatiny ao ny vatana igny amin'ny fiasana ranoko dia tsy tsara zany tena anatin'ny vatantenanao fa lava genena va misy zavatra ratsy avao zany mahazo tena ny be voka aloha loatra efa be voka aloha loatra izy dia tonga mahavita ny fitsipahana